GERP, Miarkidj, Miarjoal, Miarjoain, GERP vous présente Zahatan. Vivez vos rêves en visitant l'allée de Baobab et Ting de Bémara avec Madagascar Touring. Madagascar Touring vous présente Zahatan. Vous regardez Zahatan avec National Tourism Development. National Tourism Development pour un tourisme durable en croissance. Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray mpanaraka amin'ny fandarana Zahatan tonga soa atao anaty fandarana. Hitsidika ny allée de Baobab sy ny Tsingy Bemara sika androany atao anaty fandaharana miaraka amin'ny fialan-tsasatry ny fianakaviana iray izay miasa simonina ny ivelany any Abidjan. Ity fianakaviana ity na dia teratany malagasy ary dia tamin'ny alalan'ny sary sy fahitalavitra nalalany an'izany allée de Baobab sy ny Tsingy Bemara zany ary noko fa tsy vitsy amintsika no tahaka azy ireo fa efa tao anatin'ny taona maro nanomana ny fianakaviany voangy ny fitsangatsanganana izay nataony tany amin'ny allée de Baobab sy ny Tsingy Bemara izay ho arahantsika eo moa rehefa avy eo fa nanamora ny fahatongavany tany sy nampiakatra ny isam-mpizahatany mihazo ny faritry mena be sy melaka iny ny tolotra omendreo mpandraraha ara-pizahantany any atoerana tahaka ny tolotra izay omeny Madagascar Touring. Ny fitsidihana ny allée de Baobab ny Tsingy Bemara fitsangatsangan'ny fianakaviany voangy fa na dia Adjiny Lemana Élysée eo amin'ny sary ny Feno Randriamalala. Teratany arabo antsoina hoe Abdallah Batuta no nivoahany anarany Reniala ho Baobab tamin'ny taonjato faha 420. Tany amin'ny faritry Sahel any Afrika iny no nahitany azy. Sahel tany marindrano eo anelanelan'ny Sahara ny tapany avaratra, tandrifin'ny faritry Soudan ny tapany atsimo. Mitovitovy amin'ny tapany atsimo sy atsimo andrefan'ny Madagasikara ny toetany an'ny Sahel ka anireny Baobab. Bohibab no niantsoany Abdallah Batuta ny Reniala tamin'izany. Bohibab fiteny arabo midika hoe fruit à multigraine amin'ny fiteny frantsay. Noho ny fivoaran'ny teny dia raikitra Baobab mandraka ankehitriny. Ny anarana afantarana ity hazo lehibe fihinam-boa ity maneran-tany no sady io no anarana tranainy indrindra fiantso azy. Efa-jato taona taty aoriana zany hoe tamin'ny tapany faharoa ny taonjato faha 20 no nanomboka namoaka ny fikarohana momba ny zava-maniry maromaro nataony tany Senegal ny taona 770 telo amby 570 i Michel Adanson. Fianakavian zava-maniry 750 nanaovan'ny fikarohana no tena nampisongadina azy teo amin'ny tontolon'ny siansa tany Eropa tamin'ny faraparan'ny taonjato faha 20. Isan'ireo ny Reniala na Baobab any Senegal ka mahatonga ny anaran'ny sientifika ny Baobab tsy maintsy ialohava ny anarany Adanson Michel, botanista frantsay teraka avy amin'ny fianakaviana écossaise ny 7 aprily 1770. Ny taona 597 no nandalo teto Madagascar i Alfred Grandidier, naturaliste explorateur français, l'histoire physique, naturelle et politique de Madagascar no isan'ny sangan'asa nanamarika ny fandalovany teto nandritra ny 5 taona ka amin'ny maha naturaliste azy dia voaresaka ao ny karazan'ny Baobab malaza indrindra eto Madagascar ny Morondava antsointsika hoe allée de Baobab. Avy amin'ny anaran'ny Alfred Grandidier indray no naha Adansonia Grandidierie ny anaran'ny scientifique ny Baobab de Grandidier ao amin'ny allée de Baobab Bekonazy be manonga Morondava. Baobab eo anatin'ny listra menan'ny UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, voasokajy annexe 2 ny CITES, zava-maniry tsy azo trandrahana na aondrana avy eto Madagasikara. Marina fa ny Baobab rehetra dia voasokajy ao anatin'ny fianakavian'ny hazo Bombaceae araka ny classification classique na Malvaceae araka ny classification phylogénétique. Misy karazany 7 ny Baobab fa toerana 3 ihany no aniriny ara-boajanahary eto ambonin'ny tany, any Australie, any Afrika ary eto Madagasikara. 7 amin'ny karazany 7 ireo no misy eto amintsika, 4 amin'izay ny endémique. Adansonia Grandidierie, Adansonia madagascariensis, Adansonia perrierii, Adansonia ribrostipa, Adansonia suarezensis, Adansonia za. Ny iray en Australie antsoina hoe Adansonia gibosa, ary roa no hitany Afrika antsoina hoe Adansonia digitata, Adansonia kilima. Tonga soa eto amin'ny allée de Baobab, toeram-pizahantany malaza eran-tany afantarana ny Madagasikara no hitondran'ny Zahatany antsika miaraka amin'ny fianakavian'ny voangy
ao anatin'ny tolotra mandritany 3 andro karakarain'ny tour opérateur Madagascar Tourine. Monina sy miasa any Abidjan, Côte d'Ivoire voahangy sy ny fianakaviany miaraka amin'eto, safidy efa niomanana ela ny hitsidika ny Allée des Baobab. Faly mihitsy mandalo eto amin'ny Allée amin'ny Baobab amin'izao fotoana izao amin'ny andro tsy fesana moa zany izay izao vacances ary zavatra faran'izay mahafinaritra ny zavatra ataon'Andriamanitra ho antsika eto a Madagasikara ka manainga ny olona rehetra mihitsy mba handeha hijery an'izany atao hoe Allée des Baobab fa tena mahafinaritra reto mijery an'ireto zavatra reto ny filazan'le olona aloha dia ny baobab hono zany dia ohatrany hoe hazo renversé na mivadika zany ohatrany hoe ny racine any ambony dia mahitsy aty ambany ary feno misy any amin'ny 5 moa izy teo izy ny mahitsy amin'iny lalana ary lalana mahitsy ny fonao midobodoboka mahita an'le hatsarany zavaboary ka raha mbola malagasy ihany rerintsika dia mba mangataka aminareo mihitsy ho avy hijery zany atao hoe Allée des Baobab ka dia asa dia mba andeha loatra any amoron-dranomasina ihany fa aty amoron-dava aty koa dia misy zavatra mahafinaritra be ho antsika. Oui, c'est la première fois. C'est impressionnant, c'est beau. C'est... S'il y a juste ça ici, c'est parfait. Moi, j'aime prendre la photo, fait que c'est parfait pour les photos. C'est la perle de Madagascar, puis il faut profiter qu'on est là pour visiter si on peut. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. On est dans l'Allée des Baobab maintenant, 260 mètres de long. Ok. Et 25 pieds de Baobab. 25 pieds de Baobab. Okay. Anatin'ny tolotra mandritra ny 3 andro anaovana fizahana ny Allée des Baobab sy Tsingin'ny Bemara, ny fizahana karazany baobab hafa manamarika ny fandalovana ato amin'ny faritry Menabe. Hitantsika izao ny antentionnaire Grand Didiery vao mandeha kely tsika mena avaratra ao dia mahita ny antentionnaire Ibrostipa na antentionnaire Fony dia misy ihany koa vao avaratra kely eo ihany dia ahitantsika ny antentionnaire Za. Ireo antentionnaire 3 ireo dia aty amin'ny faritry Menabe ihany no ahitana azy tonga dia indray miaraka. Maintenant, on a fini l'Allée des Baobab et là, on va continuer jusqu'à des Baobab amoureux. Baobab amoureux. Oui. Donc les autres n'étaient pas amoureux. C'est un 105. Regardez bien les branches, les formes du branche. Vous voyez? C'est totalement différent. Il a menti, hein, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ça y est, à votre gosse! À votre gosse! Il a pas menti. Centre Taravaïne. Vous voyez les fruits? Non, ça c'est une commande, hein? Allez ici. On est prêt. Comment tu vas t'intéresser? On est obligé de se rester. On va encercler les baobabs. Encercler. On tourne le bas. On n'arrive pas. On n'arrive pas là. Faut parler. Faut s'arrêter. Non, c'est bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous soigne la maladie. Il nous donne le mari. Mihazo ny lalam-pirenena fahavalo indray avy eto ka rehefa nafaka adiny 3 eo dia tonga miserana ny Tsimafana miampita baky amin'ny reniranon'ny Tsiribi.
dimy alina sy roa hetsy ariary dia ahatanterahana izao fitsangatsanganana izao ho an'ny teratany malagasy. 5 alina sy 3 hetsy ariary ho an'ny teratany vahiny miaraka amin'ny sara-pitsidiana. Adiny 4 aorian'ny fiampitana ny reniranon'ny Tsiribihina dia miampita ny reniranon'ny Manambolo eto Bekopaka. Miainga eto an-kapoaka ny kenikenina tsy maintsy atao mialohan'ny fitsidianany tsingy. Tsy maintsy mametaka fehikibo aroloza na ceinture baudrier, mihaino toromarika ny guide touristique Matianina isorohana ny loza mety hitranga eny am-pandehanana. Mila fahatanjahana ara-batana manko ny mitsidika ny tsinginy Bemara raha hanao grand tsing eto Andamozavaky, zay vao mianoka fafinaretana ankoatr'ireo zavaboary efa miandry ny mpitsidika ho tonga ao. Faire là des escalades en fait. Donc oui, c'est un peu difficile. Ne cache pas, dis la vérité. Donc Dis tout. Tsing zany tsara izy, mahafinaritra fa indraindray izy maneraka olana zany. De noho zay zany de afana mandeha makany de tsy maintsy mandeha manday antiky le ceinture de sécurité satria miankanaka be zany de raha manao le grand tsing sontsika mety eo amin'ny adiny firy eo manao adiny 4 aty amin'ny grand tsing zany misy surki anankiroa de misy le adiny 3 de misy le adiny 4 fa io zany miankina am'le état physique an'le olona zay manao azy fa indraindray koa zany miazo atao koa izy anankiroa io zany mandritra ny journée fa arakaraka an'le client manao azy arakaraka an'le état physique araka an'izay lazay teo fa tsy voatery ho complet atao miaraka zany le izy roa fa ty zao adiny 4 zao no ataotsika zao atao zao adiny 4 de misy adiny 3 koa ry amin'ny atao hoe rano tsara ny anarany fa itimbako Andamozavaky zay zany ny manaro pisira de atao mitsingy fe efa betsaka fe ny gasy hoe lina amin'izany hoe mba manao sahantany atao mitsingy zany efa be deabe ka am'izao zany le gasy eto Madagasikara zany hoe monina eto Madagasikara tsy de firy loatra zany makaty fa ny gasy zay mipetraka any ivelany ohatra ny any France ny any États-Unis be deabe efa makaty satria malaza be zany le tsingy noho zay falazany zay zany de hitany amin'ny aina manjery amin'ny internet sy ny tariny de hoe any Bemara any malaza be zao ny toerana any Bemara de manao maka destination zany makaty zareo avy any ivelany zay mipetraka any ivelany zany zay gasy mipetraka any ivelany fa ny eto Madagasikara moa zany misy any fa tsy de firy. Tsingy Bemara ina tena mampiavaka anazy ny spécificité zany hoe zany zava-maniry hita ato be deabe zany ny hazo zay ataontsika hoe hazo mafy maniry amin'le vato fa eo koa zany le reo planty zay endémique aty Madagasikara ohatra hoe misy espèce na kalankoa zany be deabe koa ny ao koa ny pachypodium zay mampiavaka ny Bemara manokana tsy itovizany any amin'ny saly moa misy pachypodium ihany koa fa Bemara zany manana manokany koa amin'ny spécificité ny pachypodium de reo koa biby zay biby sy de fahita loatra aty amin'ny ataontsika hoe eto Madagasikara zany ohatra hoe ny sifaka aty zao de tsy mitovy any Morondava na any amin'ny toeran-kafa fa aty amin'ny Bemara zany dia espèce de canine anarany scientifique zany hoe zany ho hitantsika mentariny moa zany hoe io le sifaka io fa afaka kokoa satria ny sifaka zany biby farany ngeza indrindra ato amin'ny parc national tsika Bemara. Voangy de hiditra mitsingy zao tsika vonona be mihitsiny misy fatahorana kely ihany fa tsy misy zavatra tsara ohatra ny androany angambany androany ny antony ny andehanana taty de hijereny tsingy matoky efa azonao neritretra ve hoe ohatraohatra amin'izao zany tsingy zany tena zao mihitsy aloha zao ny voalohany teny grande découverte zany androany hiteo zay tena hita tamin'ny sary hita tamin'ny Google fa zany tsy mitovy amin'ny hita maso ka de zay zany zao no azo hitretina zany fa azo fafinaretana ny fianakaviana 100% ou 200% de fafinaretana. Tsing, tout le monde tsing. Tsing, Taona 720 nosokajina ho réserve naturelle intégrale fahasivy ny tsinginy Bemara noho ny toetoetra ara-biolojika, géologique, archéologique hita ato aminy. Nambara ho toerana lovakolo iraisam-pireneny UNESCO na site du patrimoine mondial de l'UNESCO ny taona 720 sy vakoky ny kolontsaim-pirenena na patrimoine culturel national
ny taona 1 no hajariana ho valan-javaboary pirenena hatramin'ny 7 tantany ny Madagascar National Park na MNP. Ny olika na circuit hataony voangy mianakavy ity no antsoina hoe Andamozavaky na Grand Tsing, olika 3 km atao mandritra ny adiny 4. Préparez vos lampes, hein? Il faut les lampes? Pas encore. Pas encore. Pourquoi tu annonces avant le guide? Annonce. Non, il n'y a pas d'annonce. Fausse annonce. On va expliquer là. Nous avons de belles labyrinthes, on va passer sur le labyrinthe maintenant. Donc on va utiliser la ceinture de sécurité. La vigne, c'est très nécessaire. Hein? Le bois qui est au-dessus de la tête. C'est ça les labyrinthes. Hein? Vous ne marchez au milieu. Voilà. Antsoina hoe labyrinthe ny firafitry ny lavabato voajanahary eto noho ny ato misy lalana mahitsy maromaro tsy hita ny fiafarany. Mifanipaka tampoka eny anelanelany, tena mora mahavery sy sarom-piheverana ny fivoahana aminy. Voilà. Et des fois, si la racine ça glisse, hein, c'est tout lisse. Attention. Miakamidina tahaka izao no nilazana tery amboloany fa mila vatana matanjaka ny mitady fahafinaretana mitsidika ny tsingin'ny Bemara. Miakatra, midina, mandady, mianika, misitrika, tonono nato daholo ireo voambolan'ireo no sady tsy maintsy ekeny vatana izay vao miroso ny dia. Passe par là, passe par... Non, passe par là, à l'autre côté. Ici? Ouais, à l'autre côté. On va y aller doucement, hein. Attention, ça glisse. Tu peux tenir là les rochers. Tu peux tenir là les rochers. Hop. Voilà. Voilà. Là, c'est facile. Descends la tête ici, hein. Hop. Ah, la grotte. On est en boîte. Oh, il est fou. On est en boîte là. Eto indray no antsoina hoe Anjohimavo, grotte na lavabato tsy maintsy isisihana hatramin'ny 80 metatra. Maizina, tery, mafana, nefa tsy maintsy lalovan'ny mpitsangatsangana. Hatramin'izao dia tsy mba mampiasa hazavana nefa tsy diso lalana ny mponina vazimba miriry ato amin'ny tsingin'ny Bemara rehefa mandalo ato Anjohimavo noho ny fifehezan'izy ireo ity toerana ity. Rehefa tafiditra eto dia tsy maintsy misisika miorirana, indrindra izay manana habe manomboka amin'ny XL sy XXL. Comment vas-tu? Ouais. Mianika ihany rehefa tafavoaka ny lavabatony Anjohimavo. Eto ny tena mila fitandremana satria mianika amoron'ny antsana. Antsoina hoe point de non retour. Oh, wow. On va faire les selfies là-haut. Oui. Selfie. Somary mafimafy ity fiakarany ity fa rehefa tonga eto an-tampony dia adino avy hatrany ny tebiteby ny ainana teo. Comment on fait? À droite. À gauche. On peut pas s'asseoir là, hein? Eto no antsoina hoe Belvedere, toerana ahafahana manompo maso indray miratra ny manodidina ny tsingin'ny Bemara
noho ny haavo eto mahatratratra amin'ny 20 metatra. Tsy mora ny hatongavana eto Belvedere, misy mihitsy ny torakovitra, fa rehefa tonga eto an-tampony dia mitombo ny fahatokisanao ny tenanao na confiance en soi, indrindra eo amin'ny lafin'ny tanjaka sy fahasalamana tsapanao na hatongavana teto. Tahaka ny toerana sy dingana irosoana ato amin'ny Tsingy, Circuit Andamizavaky, tsy maintsy manararaotra maka sary, manaram-po amin'ny fihetsika rehetra manamarika fa tonga taty Bemara ny mpizahatany. Raha tratra harivariva dia afaka miatrika ny filentehan'ny masoandro. Somary milamindamina indray ny dia rehefa miala ny Belvedere, fa toa mipoitra tampoka amoron'ny antsan'izay ka lalana tokana sisa no tsy maintsy aleha. Eto ilay tetezana mitsingevana tsy maintsy lalovana rehefa manao fizahana ato amin'ny tsingin'ny Bemara. Ihemotra matiray be, handroso matireny be no tonga ao an-tsainy izay tsy nanam-po sy sarotahotra rehefa miampita ny tetezana mitsingevana. Hafa indray ny fihetsem-po eto satria tsy maintsy mandeha tsirairay, tsy mampiasa tanjaka ara-batana fa tanjaka ara-tsaina dia tafita ery ampita. Merci. Natahotra ihany kamany. Fanahy izany raha mahafinaritra be. Mahafinaritra be. Ay rakisa. Isa mandeha. Andrasa aloha are. Rehefa tsy matahotra dia tahaka izao fa misy koa ny mitomany. Eto no anisan'ny ahitana fihetsem-po maro isan-karazany mivoaka satria misy ny miorakoraka rehefa mandalo eto amin'ny tetezana ity, misy ihany koa ireo misy tahotra kanefa rehefa tafavoaka eo dia fifaliana avokoa zany no hita zany matetika. C'est bon, le pont, c'est pour passer d'un autre côté, pour aller de l'autre côté. Merci Tsingy. Merci beaucoup. Rehefa tafita dia midina, misitrika, misisika, miorirana, izay indray vao tonga eto amin'ny katedraly. Arak'izay fiantso azy izay dia toa mahatsapa ao anatin'ny fiangonana lehibe ireny tokoa ny eto amin'ny katedralin'ny Tsingin'ny Bemara. Attention la tête à la sortie, hein, à la sortie. À la sortie. Faut pas de gaffe. Pas de gaffe. Commotion, c'est ça. Midina no sady manomboka tsy mampiasa fehikibo fiaroloza intsony rehefa tafavoaka ny katedraly. Mais manantona kirihitrala ka matetika mifanena amin'ny tompony. Il mange les scorpions, les mille pattes sur le feuille morte. Encore. Il suit. Encore un autre. Misy raika amby folo ny karazan-gidro na varika na lémurien miaina ato anatin'ny Tsingin'ny Bemara. Manana karazam-borona 300, reptile 420, amphibien 430, ropalocera 12, carnivore 4, rodonte 10, insectivore 3, zany hoe misy karazam-biby hatramin'ny 770. Manana karazan-java-maniry 337, angiosperme 770, pteriodophyte 900. Ny volana Mai hatramin'ny volana Novambra iny no mahatsara ny fizahana aty amin'ny Tsingin'ny Bemara. Andro fahatelo ny tolotr'i Madagascar Torine no miverina miazo ny morondava ny mpitsangatsangana. Mandalo ny baobab sacré eto Ankirindi, manatratra masoandro mody eto amin'ny allée des baobab. Fotoana lazainy izay miatrika azy foana fa tsy manam-paharoa. Manao tolotra zay izay tsy novaina mihitsy aloha ny vidiny nandritra ny fotoana nanomboana azy ka hatramin'izao. Saingy ny tolotra kosany dia
raha tamin'ny voalohany zay na nisy départ isaky ny latsinainy larobia zoma dia zao kosa zay efa afaka manao tolotra afaka mandeha foana isan'andro ka raha vao mahafeno efatra fotsiny ny mpanjifa dia afaka mandeha avy hatrany ny tolotra andro voalohany dia ny fialana eo Morondava mandeha makany amin'ny tsinginy de Bemara mandalo amin'ny renirano Tsiribina miampita baka avy eo mbola mandalo ihany koa miampita baka ny renirano ny Manambolo ary matory ao amin'ny tanàna ny Bekopaka. Ny andro faharoa dia andro fanaovana visite ny parc izay nomanao amin'ny visite fotsiny misy ny tolotra Gorge de la Manambolo misy ny Petit Tsinga misy ny Grand Tsinga mbola misy an'izany baobab amoureux zany tsy maintsy hitanao misy ny baobab sacré zay tsy maintsy ho hitanao koa ary ho voazava ny guide manaraka anao amin'ny antsipriany ny mampanatantara izany rehetra izany ary dia mifarana eto amin'ity allée des baobab ity ny circuit eto no highlight izany anglisy eto no point fort farany iandrasana ny coucher du soleil zay tsy manam-paharoa alohany andehanana mody izay ny tolotra Pac 3 jours atolotra Madagascar Taurine ho an'ny mpanjifa ny rehetra indrindra ho iaho isika malagasy isika eto an-toerana. Taorian'ny fanadihadiana natao voamarina fa nandray anjara tamin'ny fampiakarana anisan'ny mpizahatany tonga nitsidika ny allée des baobab sy tsinginy Bemara ny tolotra nentin'ny tour opérateur Madagascar Taurine hanamorana ny fahatongavana tamin'ireo toeran'ireo indrindra isika teratany malagasy. 9,7 alina nisan'ny mpizahatany tonga taty Menabe ny taona 7,12 9,7 sy 4 alina amin'io ny teratany vahiny 9,7 sy 3 alina isika malagasy. Ny fizahantany dia natao an'ny olona rehetrarehetra tsy natao hoe ho an'ny manan-katao fotsiny na ho an'ny teratany vahiny araky ny fiheverany maro azy fa mila fiomanana kosa nefany araky ny nanarahantsika azy teo dia 5 alina sy 2 hetsy ariary monja dia afaka manatanteraka ny nofinofinao hitsidika ny allée des baobab sy ny tsinginy Bemara fotoana izao fa natanterahana an'izany ho antsika izay efa vonona. Hitsidika toerakafa indray tsika ho amin'ny fandarana manaraka fa tapitra eto aloha fandarantsika androany isaorana ianao tany atokantrano tany nanaraka amin'ny fandarana hatrany farany isaorana ihany koa ireo mpiara-miasa aminay miarana natsosa n'ity fandarana ity dia teo ny NTDSA, ny GERP, ny Madagascar Taurine, Yannick Beauté ary Majesty ery Ambatonakanga manome fotoana ho aminao indray ho amin'ny herin'ny anoto izao veloma tompoko. GERP, miaro guide, miaro ala, miaro aina, GERP vous a présenté Zaatan. Vivez vos rêves en visitant l'allée de Baobab et Tsing de Bemara avec Madagascar Taurine. Madagascar Taurine vous a présenté Zaatan. Vous avez regardé Zaatan avec National Tourism Development. National Tourism Development pour un tourisme durable en croissance.